avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltrano ny vaovao. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manolotra ho anao ny vaovao. Maro very fihinanana ka mitady ny fomba rehetra na korotana n'ilay fanovana apetraka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Nanomboka androany ary toram-pitso ny fanadihadiana ataon'ny FCC amin'ny Mamra Vatomanga momba ireo vesatra maro hanenjena azy aty Maorisy. Iroso amin'ny fakanany SMGD ny KNAPS hotakalo ny volana indraminy ny taona 2022 izay tsy mbola voalohatra amin'izao hoy ny tale jeneralin'ny KNAPS. Isan'ny fomba amerina-kasy sy nandrovany manjaka miadana raha ampitso izay antsondro mpandala ny fomban-drazana ny taranak'andriana amin'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Anivelany misedra fahasahiranana ny ankamaroan'ireo mpiasa vahiny ao la Frantsa noho ny fahataran'ny prefektora manodina ny antota taratasy ilaina amin'ny fanavaozana ankaratra fahazon-dalana mipetraka any an-toerana ankehitriny ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalamba avaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo aterina ny araba tomy kilasy tongivavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mazatra matoa andatsoratra avetrany nondeha no kafana ny fiarahana. Maro ireo very fihinanana ka mitady ny fomba rehetra na korotana n'ilay fanovana apetraka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Efa tongotra mbindakana ny any-mpitondra ary ao an-damoson'ireo malagasy maro anisan'ny tolona teny an-kanja amin'izay fanovana sy fanavaozan'izay ary efa manomboka miavaka izao ireo tsy tiany fandrosoana eto amin'ny firenena. Matoa andatsoratra. Fanovana, fanavaozana, isan'ny teny nalaza sy ny verimberina nanomboka ny 25 septambra no makaty. Mila fanovana, mitaky fanovana. Fa inona ilay hovaina, inona ilay ho avozina. Eo no fanontaniana mipetraka noho ny fahitana fa samy manana ny fanovana kay. Samy manana ny fanavaozana eritreretiny na samy ny volona ny anova ihany aza. Ny hita aloha, misy ilay fiovana teo amin'ny mpitondra ka lasa filoha teo aloha no iantsona ny Andry Rajoelina ary any Dubai izy no mijery ny zava-misy eto Madagasikara. Tsy eto Tanindrazana Itsay Christian, anatin'ny olana goavana ilay mpandrarà, nanana ny lazany sy ny toerany teto amin'ny firenena. Maro tamin'ireo olona teo amin'ny fitondrana teo aloha ihany koa no manana olana ara-pahasalamana ka mitsabo tena ny ampitan-dranomasina. Fa misy amin'ireo mitaky ilay fanovana, misy amin'ireo hitan'ny tolona teny an-kanja ihany koa no toa tsy mahazo na minisy tsy mahazo ilay fanovana ny irairay na teny an-kanja. Asa na ireny olona ireny ilay tsy tena ny tolona na ny tolotolona ka io fa fanovana hafa mihitsy ny azy ireo no kendreny. Amin'izy ireny mantsy, misy ny toan'ny rabefy na irabefy tetika. Rehefa fotoana ny fanovana toy izao, aingan'izy manaraka ny fikorinan'ny rano. Izy raha teo efa niomana tamina kravaty maro loko tany anaty kitapony tany ka mora aminy manova araka ny volotany. Ny palitaony raha teo double face ka avadika fotsiny de milamina. Irabe fitetika ilay fantatry ny mpiaramonina fa tsy mitaingina soavaly maty zany. Rehefa misy ny fanovana, izy ny lohalarana stop-tarika mba ahafahany miditra trany ao anatin'ny sambo. Fa anarana tsy le filaza teto amintsika ihany koa izany rakoly na irakolokolo zany. Olona zatra ny hinana sy nameny posta amin'ny fomba tsy manjary, nanao kolokolo sy ny sisa, ka rehefa niditra ilay fitondrana Rajoelina dia tsy nahazo laka intsony irakolikoly, fa olona maikanjo volomboasary indray no teo amin'ny toerany. Dia nitolona niaraka tamin'ny rehetra irakolikoly anesorana ireo miakanjo volomboasary, fa ny tanjony mba hiverenana amin'ilay fiainany teo aloha, ilay zatra ny hinana sy nameny posta tamin'ny fomba tsy manjary, nanao kolikoly.
izay no antony nitolomany rakolikoly mba ho izy ihany no anao ilay fika tsy manjary dia izay amin'ilay fanovana. Ankoatr'ireo ao koa i ratsimi na i ratsy miova. Ny ataony ihany no ataony fa tsy niova, tsy miova ary tsy ova zany izy na ino na misy eo. Izay ilay ratsy miova aminy. Ilay fanovana aminy dia hoe ilay mpitondra no miova, izany hoe miala i Andry Rajoelina dia miditra i Kolonely Mikael. Fa izy tsy miova sy tsy hanova ny fomba fiainana tsy nety sy ny fitondratena tsy mendrika hatr'izay, fa ny ataony ihany no ataony. Fa amin'izy ireo ihany koa misy any rafito na i rafitoerana. Ny nitolomany ny azy mba ampetipety ny fiainany manokany, mba azahoany toerana eo amin'ny fitondrana rehefa tsy nahita hirika teo aloha. Ahafahany mamita ny tranony, mividy fiara, mba hisongadina izy eo amin'ny fiarahamonina misy azy sy ny sisa, ka ilay fiainany miovana azy no fantany, izay no fanovana. Fa misy mihevitra ihany koa ilay fanovana fa ahafahana manao izay tiana, goragora noho ny teo aloha toa ny riragora na iragoragora. Amin'izy ireny, rehefa misy ny fanovana dia misy ilay teteza mita, ka amin'ny riragora, ny teteza mita dia fandikanany lalàna, mety daholo izay atao, tsy misy mipedy. Te hanao trano ambony arabe tsy maninona, te hanorina trano ambony kanalina tsy olana, te hivarotra tsy dia mety. Na hiarolona nangalatra aza mba tsy hogadraina dia ataony ragora. Izay ilay fanovana amin'ny zareo, ka zarany azy io teteza mitatra mba hiainana ao anatin'ilay OPID io moramora. Samy manana ny fanovana mariny eto amin'ny firenena, misy koa toa Andry Rakoroa. Rehefa misy ny fanovana aminy dia tsy maintsy misy korotana sy fisavoritahana. Amin'ireny mantsy i Rakoroa mahazo aina tsara satria takona tsy misy pahita izay atao na fandikan-dalàna io na asa ratsy sy ny sisa. Takona daholo zany satria ao anatin'ny korotana dia heveriny Rakoroa fa samy manavotry ny ainy, samy revo amin'ny maharevo azy. Dia tsy mahazo ainy i Rakoroa sepotsepotra raha vao tafapetraka sy manjaka ilay fitoniana sy filaminana satria ibaribary io ny fanao ka hotratehaka. Ka mba hapetipety ny fiainany, tadiaviny ny fomba rehetra anakorotanana ny domy, anakorotanana ny firenena, tsy isiny ny fitoniana, filaminana sy fandriampahalemana. Fa manjary miafaka mantsy ilay vary sy ny tsiparifary ka tsy mety amin'ny Rakoroa na i rakorotana izany. Raha ny tiany aza, aleo indray asiana fanovana ambonin'izao fanovana misy izao mba hampateza ny savorovoro misy eto amin'ity Madagasikara ity. Miresaka izay fanovana izay hatrany, tsy adino i Rami na i Ramirakla. Vao hoe fanovana dia manantena sy miandry fahagagana hoe vao niala i Rajoelina, ny ampitson'io tsy hisy intsony ny jiro tapaka sy ny rano tsy misy. Vao niala i Rajoelina, ny ampitson'io tonga dia miakatra avoroeny ny vola miditra aminy. Midina amin'ny antsasany ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Vita goudron avokoa ny lalana rehetra manerana ny nosy. Tonga dia hisy mirakla zany aminy. Ny ampitsony fialan'ny Rajoelina. Fa ny maro anisa amin'ny vahoaka malagasy no iralo na iralogika. Mahafantatra, mahay mandanjalanja n'izany fanovana, fanavaozana izany. Malala fa ratsy ny rehetra no vonona iova sy manova tsy ho toa ilay fanovana satria isika izao no fanovana. Miainga amin'ny tsiraray ilay fanovana isiny ny fiovana makany amin'ny tsaratsara kokoa ilay Madagasikara vanona satria vonona ny vahoaka ao aminy. Vonona iady amin'ny kolikoly tsy misy andrasandraso fa manomboka izao ary amin'ny sehatra rehetra. Miainga amin'ny fokotany zany hatramin'ny foibe. Ilay fanovana dia ny fametrahana ny tany-tandalàna ka izay rehetra tsy ara-dalàna, tsy manaraka ilay rariny sy nitsiny ary ny marina dia atsahatra, tsaraina ary faizina araka ny lalàna. Tsy fidianana saranga na fiaviana na anarana sy ny sisa fa ny rehetra samy ambany lalàna avokoa. Isika izao no fanovana ka mila manova ny toe-tsaina, fomba mampanao amin'ny tsaratsara kokoa aso ny daholobe. Isika izao no fanovana ka raha tiana ny isian'ilay fiovan'i Madagasikara ho amin'ny tsaratsara kokoa, mila fandraisana andraikitra ny tsirairay. Araka ilay fomba fiteny, rehefa tsy mandoto efa namany manadio. Rehefa tsy mandoto ilay Madagasikara amin'ny fanaovana ireo fomba ratsy nataony teo aloha, sy mamela malalaka ireo mpanadio anao ny asany, izay ilay fanovana, Madagasikara madio amin'ny sehatra rehetra. Matoa andatsoratra rehefa misy andian'olona manao fihetsiketsehana mody makatahaka ny endriky ny tolom-bahoaka na nalana mpitondra teo aloha nefa mikendry akorotana sy tombotsoa manokana amin'izao fotoana izao, hoy ny komity miaro ny tolona misy ny fitakiana madio fandira amin'ny mpandoto rano ka manao izay ivadian'ny fitakiana ho lasa akorotana ka mila mailo ny vahoaka eo anatrian'izay raha ny fanohikevitra trany. Tojondrina tahiny no mitatitra ny antsiprian'izay.
Tsigaritra teto andrenivohitra tato anatin'ny andro maromaro fa misy andohan'olona mitarika fihetsiketsehana tahaka ny tranga nisy farany teo. Olona teny Analakely nanao hetsika fitakiana fialan'ny be ny tanàna ihany no hita eny amin'ny fihetsiketsehana teny Ankatso manohatra ny fandravana trano izay tsy ara-dalàna ny nanorenana azy. Naorina amin'ny toerana tsy tokony hanorenana ka antony nirosony ny tompon'andraikitra tamin'ny fandravana hisiny ny tany tandalàna. Araka ny fanazavana avy ao anivony ny KMT, mpandoto rano ireny manao izay hisiny ny korotana ary olona mikatsaka tombotsoa manokana fa tsy mitovy tanjona tamin'ny tolom-bahoaka farany teo. Fa mila mailo fa any anatin'ireny fitakiana ireny mety misy andian'olona izay mety mbola olony teo aloha tena ratsorina zany dia mety sady mpandoto rano no tsy maty vola vakibo. Dikan'izany mila mailo ianareo mpitokona izay aradrarina ary izay manana ny rariny amin'ny fitakiana izay ataonareo. Zany mila mailo koa isika mijery hoe ireny mpitaky ireny izavy no tena mpitaky aradrariny ary iza no tena mpanakorotana. Misy tolona madio ataon'ireo mahatsiaro ho voageja tamin'ny andro ny Rajoelina. Na izany mila mailo ny rehetra fa misy olon'ny fitondrana teo aloha anatin'ireny tolona ireny ka mikatsaka tombotsoa hafa akoatra ny daolobe. Fa tena misy zany ary misy fitaovana politika ohatra zao chef scolaire Madagascar zao no manetsika le mpiara-miasa amin'ny grève. Chef koa premier responsable service technique amin'ny circonscription anankiray no grève amin'izao fotoana zany efa fantany efa misy lecture politique azo vakino anatin'ilay izy micomprendre raha hoe sahirana amin'ny firenena efa nanome teny ny mpanolotsiana ambony fa hoe amin'ny loi de finance anao recrutement 7 arivo zay raha tsy diso dia hotsika mijery izay koa mpanaramaso mpanatanteraka anay hijery au bout de doigt io fanatanterana io fa aza matahotra anao fa ndevonjeo lakalaisy ndana mampianatra jereo zaza malagasy. Misy manana tombotsoa amin'ny fisin'ny korontana eto amin'ny firenena ka mitady ny fomba rehetra tsy hisiny ny fitoniana raha ny fanazavana. Mila andraisana fiapetra izy ireo raha misy ny tranga fandikan-dalàna ary misy rafitra maefa isan'ambaratongana eto amin'ny firenena. Fotoana izao ampiarana ny tany tandalàna ho hiatrany ny faneho-kevitra. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alina ity. Nentina natao fanadiadiana atao amin'ny FCC Atsimorisy nanomboka androany Mamy Ravatomanga taorian'izay naverina tany amin'ny klinika hitsaboana azy ny tenany ary torampitso ny fakanambavany aomby solovavany. Ankoatr'izay nandefa taratasy tamin'ny tompon'andraikitra Mauritianina androany ny Zodiac Aviation ka nilaza fa noho ny fahitana vondrotafika amin'ny tapiadiana nanantona no natonga ny fiaramanidina nitondra azy ireo niainga tsara-dalàna andao rahantsika ny antsiprian'izay. Natao fanadiadiana teo anivon'ny FCC ao Maurice Mamy Ravatomanga androany ary torampitso izany fakana ambavany izany hoy ny mpisolovavany izay nilaza fa tsy manantsiny ity olona arovany ity. Taorian'izay nentiny ambulance sy mpitandron'ny filaminana tamin'ny amin'ny klinika ny hitsaboana azy ity mpandraharaha akaiky ny fitondrana teto Madagasikara teo aloha ity. Raha ny fantatra ny polisy ny FCC sy ny polisy avy amin'ny kazerne centrale ao Maurice no miambina any Mamy Ravatomanga ao amin'ny hôpitaly misy azy ity. Hentitra arak'izany ny fiambenana any Mamy Ravatomanga mandritra ny fanohizana ny fanadahadiana amin'ireo raharaha mahavoasarengotra azy toy ny famotsim-bola sy fampidirana tsy ara-dalàna ilay fiaramanidina nitondra azy sy Premier Ministre Malagasy teo aloha tao Maurice ny aliny 20 Oktobra teo. Momba ity raharaha farany ity nivoaka tamin'ny fanginan'ny Zodiac Aviation androany ka nilaza fa teo ampiandrasana fanomezan-dalana isidina ny fiaramanidina nitondra ny Mamy Ravatomanga sy ny Saint Christian no nisy ny vondrotafika mitampiadiana nanatona dia voatery nanapa-kevitra ny ainga ny mpanamory ny 20 Oktobra 2020 ho fitandrona sy fiarovana ireo mpandeha dia tsy maintsy nanapa-kevitra ny niainga ny mpanamory na tsy mbola nahazo alalanaza ho ity fampahafantarana ity. Fehiny miaiky Mamy Ravatomanga sy ny manodidina azy fa tsy nanara-dalàna ny fiaingan'izy ireo teto Madagasikara ary ny fidirany tatsy amin'ny nosy rahavavy Maurice. Ho hitatsika miandalana ro ezahana ho ampitaina atao anatin'ny fampalalam-baovao hatrany makasika an'izay fakana-mbavany mpandraharaha Mamy Ravatomanga izay. Fa iroso amin'ny fakana ny SMGD ny KNAPS sahotakalo ny volany ndraminy ny taona 2022 izay tsy mbola voalohatra amin'izao ny talegy ny raran'ny KNAPS androany. Tsy afaka mamoaka vola ividianana fitaovana ihany koa ny KNAPS ka voatery manofy ireo fitaovana ilain'ny mpiasa amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana Gabain Loano mitatitra ny antsiprian'izay.
mandany vola miopampana ny mpitantana eo anivon'ny knaps toy ny fanofana ireo fiara elektrika izay ampiasaina amin'izao fotoana, eo ihany koa ireo solosaina maro hoy ireo syndika mivondrona ao amin'ny knaps. Ankoatr'izay, nambaran'izy ireo ihany koa fa mikarama 100 tapitrisa ariary isam-bolana ny Italie Générale ny knaps, sorabola izay mihoatra ny voarakitra ao anaty didim-panjakana nanendrena azy tamin'ny 2024. Ahiny syndika ho mpiratsi-kombakomba amin'ireo mpikambana eo anivon'ny filankevim-pitantanana ny Italie Générale. Noho izany, mangataka ny andravana ity filankevim-pitantanana ity ny syndika. Androany, nitondra fanazavana momba an'ireo ny Italie Générale ny knaps, nateo aza ireo fitondrany fanazavana amin'ireo raharaha mahavoatonontonona ny anarany, tsy novaliny ny momba ny fifandraisany amin'ny Mamarabatomanga izay isan'ny nambaran'ireo syndika ihany koa. Tsy manana an'izany ny knaps atao karamany DG. Ngamba ny mafy azy zay. Na ny tsasaka ny 100 millions d'ariary ary tsy manana an'izany ny knaps ho atao karama isam-bolana. Na ny ray apatelo zay ary tsy manana an'izany ny knaps ho atao karamany DG. Teny ianao resaka ordinateur, hitanay hoe misy dépense afaka ialana. Dia inona io? Ny resaka mividy tômôbila ohatra. Carburant. Zay nampatonga ny knaps nanao ny antsonany hoe LLD. Dia ohatr'izay koa ny ordinateur. Tsy afaka mividy ordinateur zay. Dia manao LLD zay tamin'ny ordinateur. Ankoatr'izay, hiroso amin'ny fakana tanteraka ny orinasa SMGD na ny Société Municipale de Gestion Digitale ny knaps, hoy ny mpitantana androany ity, fa nampankevitra ho takalo ny tsy famirenany SMGD ny trosa 7 miliara ariary mahery tamin'ny vola 2.10 miliara, nindramin'ny SMGD tamin'ny knaps ny volana febroary 2024. 80 volana ny fanarahany rotonta amirenana ny vola fa ny tsahatra tanteraka izany rehefa niova ny mpitantana ny komina Antananarivo renivohitra. Ho iatrany ny fanambarany Italie Générale ny knaps androany ity, raha ny fantatra, efa nampiakatra ny raharaha teo anivon'ny fitsarana ihany koa izy ireo. Nanomboka teo nanao relance ny knaps, mialo avy izy. Ary rehefa tena atao zany ny kôty ny ambony any, dia 7 milliards 187 mille ny vola ambony tsy voalo. Nanomboka tamin'ny volana teo dia efa misy mantsy nantsona hoe nantissement. Zany hoe raha sanatry zany tsy mandoa ny SMGD, dia manana taratasy ara-dalàna ny knaps amin'izao hoe lasa ny knaps 100 isan-jato ny SMGD. Ka eto zany tompoko dia fahozaraiko amin'ny fanapa-kevitra fa ho ampiasain'ny knaps tokoa ny fahafahany sy ny fahefany aka SMGD. Miantso ny fitondrana anao fitsirihina na audit eo anivon'ny knaps ny Italie Générale, raha ny fanazavana azo nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety androany. Tsy tokony avela ho afamainy ireo nanodikodina ny volam-panjakana tamin'ny famatsiana solika teo anivon'ny Jirama, fa mila sazy enjana amongorana ny kolokolo sy ny tsy maty manota eto amin'ny firenena ho ny syndika mpiasa ny angovo androany. Fanovana takina ny fitsirihana ara-potoana isa-taona isorohana ny gabraraka eto amin'ny firenena. Rina Fitiavana no mitaritra ny antsiprian'izay. Mitetina 4.7 tapitrisa ariary ny efa tiandro karabola tamin'ny resaka fanodikodinana solika teo anivon'ny orinasa anoho ny elanelany eo amin'ny fatrany solika novidiana sy ny voaray nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 araka ny tatitra pahibe maso navoaka ny fitsarana momba ny kanty eto Madagasikara. Izany hoe tsy ampy 7.7 alina sy ray hetsy litatra ny solika felolorotonga ary 5.7 alina litatra ny gazoal raha ny tatitra atrany. Mazava izany ho ny sindikany angovo fa nisy iray tentro tamin'ny fangalarana solika sy volam-panjakana tao anatin'izany. Mila tohizana sy alalinina ny fanadihadiana fatarana ireo tompon'antoka ka ampiarana ny sazy enjana naizana aiza. Tsy avela ho afamaina itsoka ihany koa ireo tompon'andragitra teo aloha vao marina fatafiditra ao anatiny. Le solika ave fictif le hoe zao ny volume vidiana fa ny tena réellement vidiana ity fa natao surfacturation fotsiny mety zay ve izy. Tena pandehanana ave very ny solika. Tao amin'ny stockage ve ny very ny solika. Zany zany manahirana zany. Misy panamarim-bola ne ao amin'ny Jirama e. Maninona tsy natao tsy navoaka ny commissaire au compte zany zavatra zany. Zany fantaniana mipetraka. Fa mampalahelo eto io monko le zay trondro madinika
anytsika no mokomoko ampidirina ponjy reny fa nanao kely an'izao za tsy miteny hoe zaza ampidirina ponja na io rehefa kely arana fatsika nangalarinao rehefa tokony ampidirina ponja no ampidirina ponja fa magaga le mifitongilanana mihitsy zany eo am'le fandraisana fepetra ratsazy le tena ninambea bokolabo le potipotigny kely aty manefa mihina fatiminana mangazo any zany tokony ahitsy daholo tokony hafainganina sy atao ara-potoana isa-taona ny fitsiriana isorohana ny gaboraraka sy ny kolikoly amin'ny orinasa mpanjakana iny efa lasa fa ny manaraka zany mbola ho izay ve nitranga amin'le orinasa zao fanovana fiovana tokony zany itsika manomboka eto de mba mieritreritra am'izay hoe inona le zavatra tsy mety rehetra esorina am'izay kosa isaky ny exercice ray misy commissaire au compte de manao hoe zao ny zavatra hitako ato exercice comptable ray manomboka 1er janvier ka hatramin'ny 31 décembre tokony hitao zany aza elingeleny reny olo reny fa aloha hiasa ary tokony ampina mihitsy izy hiasa mba tsy hanana tahotra fa ny olana koa te amoaka zavatra reny olona mahita fitsiriana reny mahita zavatra hafahafa matahotra izy na ny ainy matahotra izy ny valifaty matahotra izy ny zavatra hafa isatsokajiny de aleo zany mba harova ny fanjakana mihitsy izy am'izay tsy ahivona ahatra 70 andro ny fitsiriana atao eo anivony ministera sy ireo androm-panjakana samihafa ka ny inspection générale de l'état no andraikitra izany araky ny toromarika ny prime ministre tsy ahivona trany volam-panjakana amina miliara maro no voahodikotina isa-taona araky ny tatitry ny pak ao anatin'ny fanovana isika izao ka tokony entitra ny fampiaran-dalàna tsy asiana fanavahana anamafisana ny tany tan-dalàna ny politika sy ny rendrarendra mpitondra teo aloha ny voasoratra ao anatin'ny teti-bola mpanjakana 2024 mandalo hoe Tsimba Zaza amin'izao fotoana izao adidin'ny solombavam-bahoaka no anitsy azy ifanaraka amin'ny fanovana no takin'ny tolona tsy azo ekeny intsony ny tsangatanana sy ny fandaniana be fahatany sy tsy ampiheverana ny teti-bola mpanjakana ny solombavam-bahoaka nanaovana fanadihadiana tamin'ity andro anty tojondrina tahiry no mitaritra ny antsiprian'izay tsy ny gouvernemanta vao nitsangana amin'izao fitondran'ny republikan'ny fanavaozana izao no nandrafitra ny teti-bola mpanjakana LFI 2026 izay hodiniana eny anivon'ny anteny-miram-pirenena izao fa ny gouvernemanta tamin'ny fitondran'ny Rajoelina tsy maintsy itsy mba hametraka ireo le tena lahara-pahamehana no takiana tao anatin'ny fanovana io teti-bola io ho ny solombavambahoaka nanaovana fanadihadiana isan'izany ny fampianarana ny herinaratra ny fahasalamana misy fandanindanipona sy rendrarendran'ny mpitondra teo aloha ihany koa mila ajanona sy ahitsy mbola tsisy LFI tonga ara-potoana zava-dehibe antsika zao amin'izao fanovana zao tonga ara-potoana ny LFI zany hoe fa tamin'ny efa herinandro zay no tonga ny LFI tonga teo aminay ny LFI zany dia loi de finance initiale ao zany ny afantarantsika izay vinavina apetraka amin'ity taona ity indray hoe inona no ataon'ny fitondram-panjakana dia hodinianay amin'ny assemblée nationale manana fotoana tsara izay solombavam-bahoaka zay mahay mandinika ary mandinika an'io LFI io androany zany LFI zany koa nefany tokony raha mifahafantarako azy amin'ny mahadepute nambanivohitra ny tena ka tia tany fotsy na mifahafantarako azy dia tsy isy intsony ilay hoe lany tsy nasipanitsina sy tsy nasipanivana hoy ny fanazavana miankina amin'ny fanitsina entin'ny solombam-bahoaka ny amaritra ny tetika asa atao lahara-pahamehana eto amin'ny firenena tokony hitantaratra ao anatin'ny teti-bola ihany koa ny tetika asa lahara-pahamehany mpitondra samba no tonga aloha teny anivony anteniny miram-pirenena ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bola mpanjakana PLFI 2026 raha natao fara adevitra foana ny fandaniana izany nandritra ny fitondrana teo aloha ka lany tsy nasiam-pandaniana sy tsy nasiana fanovana na dia tsy mifanaraka amin'ny fiainam-bahoaka aza noho ny ateren'ny fotoana ametraka plainte contre X manoloana ny fikasana andorony lapan'ny tanàna ny syndicat autonome eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ho ny fanambarana izy ireo androany amin'ny fikasana hiditra ankeriny eo amin'ny lapan'ny tanàna Tonomaly izay azo sokajiana ho fanafiana lapa ka tsy azo ekena ny iverena ny tranga tony tamin'taona 2017 ho ny fanazavana nentin'ity syndicat ity androany Malona ny fikasana hiditra ankeriny tao amin'ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo Maly nanao fanambarana tsy manaiky ny fidirana ankeriny anatin'ny birao mpanjakana tahaka ireny syndicat autonome eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra malalaka hoy izy ireo ny parviana Analakely ho an'ireo izay te haneho hevitra tsy midika ho fanohanana na fanalana ny ben'ny tanàna izany fa misy lalàna mifehy fampandehanana azy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra tsy manakana izahay
ny faneho-kevitra ho an'izay mpanao politika rehetra eto amin'ny tanàn'Antananarivo. Averiko tsara, tsy manakana ny faneho-kevitra ho an'izay mpanao politika rehetra eto amin'ny tanàn'Antananarivo ny mpiasan'ny commune sy ny syndicat mpiasan'ny commune lehibe n'Antananarivo na ny syndicat autonome. Ny antony dia izao, azonareo atao ny maneho hevitra. Malalaka ho anareo izay maneho hevitra ny eo amin'ny parvis. Tsisy polisy municipal manakana io, fa anjarany any fanjakana foibe ny manao an'izay eo raha ohatra ka misy. Fa tsy ekenay kosa ary lavinay tanteraka ny fidirana ao anatin'ny atao hoe birao amin'ny commune urbaine n'Antananarivo. Eritreretinay fa anisan'ny atao hoe mpandrobo ny olona izay manao ankeriny hiditra ao amin'ny birao amin'ny commune urbaine n'Antananarivo ka tsy manana anton'asa hidiranao izy. Tsy mila olona miorakoraka miditra any amin'ny birao mpanjakana, tsy mila olona mitondra banderole miditra any amin'ny birao mpanjakana. Raha may ange ny birao amin'ny commune anankiray ka potika ny taratasy mpanjakana hoe misy olona firy tsy manana kopia. Ankilany, mangataka ny hamerenana amin'ny lohan'ny fananany commune Antananarivo renivohitra, izay lasa ny sehatra hafa ihany koa ireto syndicat autonome eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ireto. Avereno amin'ny commune tompoko, ny fananany commune. Avereno aloha ny anaran'ilay kianjan'ny Mamasina, fa tsy ilainay izany kianjan'ny Baria zany. Dia avereno aty aminay ny fitantanana anazy. Avoay aty aminay ny apelidovra na nomezana azy an'ilay société izay mitantana azy. Fa ny tenako raha ao Mamasina dia mandoto 2,000 ny parkiny, nefa anay ny kianja. Avereno aminay ny kianja n'Andohalo, avereno aminay ny kianja na Tsonjombe. Malala tsara ianao mpanao gazety fa an'ny commune ireny taloha, ary misy olona maromaro voalokarama avy amin'ny alalan'ireny. Tahaka izany koa ny SMGD. Dia raha malala tsara fa izany SMGD izany dia an'ny commune ny foto-drafitrasa ka angatahanay ny hamerenana an'izany. Raha iverenana, efa nametraka fitoriana ho an'ireo izay mikasa hiditra ankeriny sy mandrahona andorony lapan'ny tanàna amin'izao fotoana ny syndicat autonome eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Tsy azo ekena ho izy ireo niverenana ny raharaha tahaka ny tamin'ny taona 2007. Tafiakatra 12 ny isan'ireo namony ainy no ilay lozan-dranomasina tao Katsepy. Nahitana razana miisa 2 indray maraina teo, ny ray tao Antrema, ny ray tao Ankiririoko raha ny loharanom-baovao. Amin'ireo razana miisa 9 ireo, 7 ny vehivavy raha toa ka 9 ny lehilahy. Mitony famitorana ataon'ny gendarmerie raha toa ka manohy ny fisafona an-dranomasina hatrany ihany koa ny eo anivon'ny APMF amin'izao fotoana izao. Hatreto tsy mbola fantatra mazava araka izany ny isan'ireo olona maty tamin'ity tranga ity. Fanohizantsika ny fampahalalam-baovao, takina ny amoana ny mangarahara mikasika ny volan'ny CNV, ary takina ihany koa ny anafoana ny CNV io ireo mpisehatra amin'ny lavanilina. Ankilan'izay, angatahana ny sindinika sy ny fifanakalozana anatsarany ty Siapiariny ity, any fotony fa tsy atao eto an-drenivohitra ka eto Andriatsilavo. Hatrany amin'ny 5.3 tapitrisa dolara ny volan'ny CNV nandritra ny 3 taona sy tapany nisiny. Tsy hita hoe nakaiza, hoe ny faneho-kevitra ireo mpisehatra. Takina araka izany ny amoahana io vola io, hoy hatrany izy ireo, izay tsy maintsy nandoa 4 dolara isaka ny kilaon'ny lavanilina aondrana makany ivelany, natontona tao amin'ny CNV. Teo amin'ny 3 taona sy tapany teo no nitsanganany CNV. Zisak'androany atsika miteny zao mbola tsy hita ny zavatra nampiasana vola. Resaka fotsiny tenenina hoe i vola io dia hampiasaina amin'ny faritra mamokatra vanilina, i vola io dia hanaovana zao nefa jusqu'à zao tsy hita. Rava ihany ny fanjakana iny tsy hita le vola. Question mipetraka amin'olona rehetrarehetra amin'izao amin'le toerana na nandoa le hetra 4 dolara. Mametra-panontaniana dolo hoe mbola ao ve le vola sa fa tsy ao. Raha ohatra ka ao le vola iza ny mitantana azy. Ary fatao ino? Ny majorité na ankabetsahany mpisehatra amin'ny vanilina tsy te hita io CNV itsony satria manao ady maloto, mamitaka ny mpandraharaha ary miteraka voka-dratsiny amin'ny vidiny vanilina any amin'ny tantsaha. Sanatriny vava tsy hoe manavakavaka fa zahay any amin'ny sava tompoko dia marary ary leo kolikoly amin'io volan'ny CNV io. Takinay tsy misy fepetra, ireo zay voasarignitra ao anatin'io ampiarana ny lalàna. Angatahana atao any fotony ihany koa ny fandinihana sy ny fitadiavana vahaolana mikasika ny sehatra ny lavanilina hoy izy ireo. Ny ady atao an'ny faritra sava ihany, ny seule solution vahaolana hitanay fa mety makasika ny lavanilina io.
any fotony no henona ny mpamboly, henona ny tantsaha, henona ny mpanangombokatra ary henona ihany koa ny exportateur. Fa eto zay dia mahita kisarisary tsy mety aminay satria aty Antananarivo ny asiadinika ny resaka lavanila na lavanila tsisy aty. Any fotony any sava no misy an'izany lavanila zany. Hitanay ny fitondrana mijoro amin'izao fotoagna tegna agnaraka ny vina sy rafitra takiny avy amin'ny sava magnoloana ny tontolon'ny lavany. Fa misy olo hafa zay tsy maty manota teo aloha mbaly ty sefasefaka tegna petraka ny lalan'ny rigniny. Eto zahay KMT Sava zay mijoro amin'ny faritra Sava Sambava Antalavo e Marandapa ary amin'ny commune isan-karazany dia tsy magneky ny zavatra tsy mety atao eo amin'ny vahoakany magnodidiny. Tsy avelanay ho araka an-tany tolona io tompo satria anisany anovantsika ty Madagasikara ty fanorenana miainga avy ny fotony tadiavinay ary ny olona tsy maty manonta araka ny teneny zareo teo tsy ekenay intsony anjaka amin'ny faritranay amin'ny toerana misy anay. Angatahany mpisehatra rehetra amin'izao fotoana araka izany ny mangarahara mikasika ny volany CNV. Angatahana ihany koa ny senidinika sy ny fionana anatsara ny sehatry ny lavanila iny fotony miaraka amin'ireo tantsapa mokatra, mpandraharaha sy izay rehetra misehatra mivantana amin'ity lavanila ity. Lafomba voafa vetivety nivoaka zao aly zao ny didim-pitsarana mikasika ny fahafatesany Rasazana Rindra be ny tanàna ny Mangata Boangy. Raha ny didim-pitsarana nivoaka olona miisa 3 no nahazo sazy anterivozana mandritra ny 20 taona miamponitra 100 tapitrisa ariary ka isan'izany ny PDS ny commune na Mangata Boangy teo aloha sy ny lehilahy miisa 2. Olona miisa 15 tamin'ireo olona miisa 12 voapanga no afaka madidio ka isan'izany ny anadahany Rasazana Rindra. Ireo voapanga izay tsy ahivana fa notazomy mamponja nandritra ny 20 volana. Dia izay ihany koa no entintsika misendravedivety ao anaty doka fohy. Mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Aza misaraka aminay ary. Fêtons ensemble nos anniversaires! 2 ans de Carrefour, 31 ans de Jumbo Score. Découvrez nos promos exceptionnelles pour notre anniversaire sur tous vos produits préférés. Et tentez de gagner un week-end à Ansanity Resort à Majunga, 14 motos, des caddies mystères de 1 million d'ariars et plein de lots fabuleux avec nos partenaires. Pour participer, rien de plus simple. Du 27 octobre au dimanche 16 novembre, faites vos achats et récupérez votre ticket de tombola directement à la caisse. Participez dans tous nos magasins. Jumbo Score et Carrefour Madagascar, c'est la fête chez nous. Salame, anaovy papier hygiénique amin'ilay tsara nefa mba azo azo ny vidiny azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier hygiénique vaovao sedo, malefaka tsara kalitao, nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany a. Neny lany ny papier. Tia Ampiasao ny papier hygiénique vaovao Sedo, double épaisseur, manadio koko, mitroka tsara ary malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny faritra mahazatra anao. Sedo, la douceur au quotidien. Mila connecté, Olujabe, Ikifinete, 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 yes, yes, Ikifinete, 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 yes, yes, Ikifinete, 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 yes, yes. Grâce à Netmonte 25 000 et ses 4,5 Go, t'as plus de data pour plus de fun. 4,5 gigaoctets de net à utiliser à tout moment, quand tu veux, où tu veux. Et c'est toujours à 25 000 arrières seulement. Tape vite le dièse 322, étoile 8, dièse. Yes. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme,
DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix. Paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao. Raha toka nanome roa amin'ny fidipolo ireo mpiasa ny sirama Ambilobe. Van'olana ka hiverina hiasa ireo mpiasa ao amin'ny orinasa amin'izao fotoana izao. Taorian'ny dinika sy ny fifampiresahana natao. Efa mandeha ankehitriny ny fanomezan'ilay karama niteraka olana ary efa nisy ny fepetrany raisiny ireo mpampiasa amin'ny fanajana sy fanomezana zofeno ho an'ireo mpiasa. Nanambara ministra fa ilaina trano ny fifampiainona ary tokony hanjaka ny dinika ara-tsosialy eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa hirindrany ny tombontsoa iraisana eo anatrian'izay. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Hoe tsy maintsy aloha farak'izay aingana ireo karama izay nisy tsy fahatomombanana tao anatin'izay telo volana lasa izay ary misy ihany koa mba hitondrana filaminana amin'ny akapobe eto anivon'ny orinasa dia nisy fanapa-kevitra izay tsy maintsy niraisin'ny orinasa manoloana ireo mpiasa izay ataoko hoe tantana tato anatin'ny orinasa ho fanatsarana ny fitantanana dia noraketina ao anatina procès verbal daholo izay resaka rehetra izay. Ny tiana ao ambara dia nisy ny fifanarahana amin'ny ampahany kanefa efa nitondra filaminana amin'ny akapobeany. Ny azo resana dia natsangana moa ny selula izay ho mpanaramaso an'izay toedra rasy ny sokajinasa rehetrarehetra atao anatin'ny tsy orinasa ity ary hidiny tsy fotony matetika ireo solotenanay anaramaso sy anarina tsikelikely izay rehefa tarazo sy izay zavatra efa tokony hatsaraina marobe atao anatin'ny orinasa. Toy ny fifanolanana ara-tany any Ambohimandroso. Tapaka nandritra ny fionana ny arahana tamin'ny manam-pahefana tao Ambohimandroso fa hajanona ny fidinana an-dalambe sy ny fifampiantsiana anaty tambazotra sosialy eo amin'ny komuna sy ireo nanajarany tany. Manoloana savorovoro any an-toerana amin'izao fotoana izao. Tsy misy idiran'ny resaka politika ny raharaha fa fitakiana zo ny solitena an'ireo olona nanajarany tany an-toerana. Ny antsipirian'izay. Tsy mbola tompon'ny tany ny komuna Ambohimandroso rehefa nojerena ny titra manoloana ny fifanolanana ara-tany eo amin'ny mpanajarany tany sy ny komuna Ambohimandroso. Nampanatsoa ny lehibe ny distrika sy ny lehibe ny sampandraran'ny fananantany avy eo Ambatolampy ary ny OMC ny Rotonta. Ny fampiseho ny antota taratasy nananany ny andany sy ny ankilany. Hita fa andalam-pamaranana ny fangatahana ny tany ireo mpanajary. Efa tany amin'ny taona 1997 izy ireo no nanao mifangatahana ka navoazina tamin'ny taona 2022. Tondra ny affaire 46 décembre 99 ara-dalàna le fangatahana niditra taty aminay ary mbola en cours de procédure io dossier io hatramin'izao. Mbola tsy nisy fanapa-kevitra niraisina teto anivon'ny service ny domaine izay misolitena ny fanjakana malagasy makasika an'io fangatahana tany mpanjakana io, izany hoe tsy mbola nisy fanapa-kevitra makasika ny hanomezana na tsy hanomezana ny tany mpanjakana io. Hatreto aloha dia mbola ny fanjakana malagasy madiodio ny tany fa kosa misy fangatahana efa en cours ny procédure ao anatin'io tany io. Tany mpanjakana tsotra ny tany fa tsy misoratra amin'ny anaran'ny komuna. Noho izany voapirofo izao fa tsy mpangalatra tany ireo nanajariny tany araka ny fanazavana fa nanaraka ny dingana ara-dalàna rehetra amin'ny fangatahana. Conclusion ho an'ny resaka izay natao androany izany dia voalazany tao amin'ny fananantany fa tsy mbola misy hatreto ny dotation na titre onéreux na gratuit. Tsy misy ihany koa ny transfert avy any fanjakana na kany amin'ny commune ary hatreto ihany koa mbola tsy nisy ny vente ary ny farany dia
mbola tsy nandray na demande na expropriation avy amin'ny commune ny ao amin'ny fananatany. Noho izany manohy ny procédure amin'ny fangatahana ny tanympanjakana izahay manamafy hatrany fa tsy mpanao politika izahay fa tena hoe fangatahana noho ny fangalany ny commune Namboamandroso ny taninay no nahatonga anay nanao an'izao hetsika izao ka nahatonga an'izao fampiresahana ny androan'izao. Eo am-pelantanan'ny manam-pahefana mahefa ny raharaha tsy misy mahazo mikitika ny rotonta najanona ihany koa ny fidinana an-dalambe sy ny fifampiantsiana any anaty tambazotra. Misy tambazotra matanjaka bijirika sy mpangalatra tany eto amintsika hoy ny solitena no voakasika nanio ny heviny androany. Amin'izao fotoana ny fanovan'izao mila jerena akaiky io tambazotra io amin'ny fitsarana domaine sy ny topoka ampiarina sazy izay rehetra tomponantoka ao anatin'izay ka eto Andriatsilavo. Toerana maro manerana ny nosy no nahitana olana eo amin'ny sehatry ny fananatany nandritry ny taona maro teto amintsika, indrindra tamin'ny fitondrana volomboasary farany teo. Hoy ny solitena ny voakasika nitondra fitarainana teny amin'ny sif na ny sehatra eo ambonana ho an'ny fananatany. Isan'izany ny tany misoratra amin'ny voanjo manodidina ny 7,700 hektara ao amin'ny commune Soavinandriana, district ny Soavinandriana, faritra Itasy. Nanomboka ny taona 2012 voaroka hiala teo amin'ny tany tanteraka ny mponina voakasika izay manodidina ny 500 tafo ka tsy afaka mamboly izay miantoka ny 100 ny fivelomany. Nanomboka hatramin'ny 2020 zany izahay tantsany asanay eo tsy mamboly zay. PDB zany ny akon'izany hoe tsy fambolena mandritra ny 5 taona zany re raha olona mafy zany ka mafy ary miatra manaina. Io toeran'io 900 hektara tsy azo lalovana, tsy azo andrasan'omby. Zay makany tratra ny vono, tratra ny herisetra, misy miaramila miambinay any amin'ny toeran'io ary baraingo mipetraka hoe fa maninona misy miaramila miambina any nefany fanana ny ombona amin'ny vahoaka raha zao tsy milamba ny insécurité tsy voafé fa ny anazy mitokana tsy azo andalovana io toeran'io. PDB zany tratra ny vono ao anatin'io toeran'io amin'izao fotoana izao ary misy mihitsy maty ny maratra ny tsy afa-miaina. PDB zany zao any tsy mampianajanaka ntsony mitsabo tena rehefa tsy voatsabo ntsony satria ny anyko anina ary tsy misy. Isan'ny nampitaraina ny mponina voakasika ihany koa ny fanotofan-tany tranga teny Laniera ka nanotofana tany manodidina ny 20 hektara tao anatin'ny ray volana sy tapany. Fibodona tany fangalara-tany tsotra zao no niseho fa takonana tao anatin'ilay tetikasa Lakiarivo. Ao anatin'ilay volana sy tapany ianao voatototra ny tanin'olona 20 hektara nefa ny lalana tsara sotra vato ataonao 4 voies atao amin'izao raha mijery eo zao tsika mbola tsy vita akory trongotrongoko kely eo amin'ilay lalana 8 km nefa ny tany dadasika be re voatototra. Izy ary ireo mpanototra ireo tsy fantatray na izy ireo mpanototra ireo na izy ireo mpanototra ireo fa kameo manao an'ilay le autoroute rehefa tonga ny amin'ny alina amin'ny enina de rodorodo course apondra fotsiny manototra le tany ary tsy misy atoriana mihitsy le pelina mécanique iny satria zavatra migodoboka paraparainy andro fa raha vao miratra io mazava io de mipirina dolo zalahy azalahy zany miasa maizina mihitsy satria raha misy mazava de matahotra ihany izy fa izao ny zavatra hoe mba isorana aloha zany amin'izao fitondram-panjakana zao nareo koa le aina manjery zay manatrika ana eto anisan'ny fantatra hoe reto aina manjery manatrika eto reto nanisan'ny vosy mba ny aino anay hatramin'izay ka amin'izao zao tsika de mba eo amin'le fitondrana fanavaozana fiovana mba jerevana mihitsy le zalahy mitoposiny domainenao fa reo ihany aneny manikile ny taratasy rehetrarehetra io. Ankoatra ny tany fiveloman'ireo tantsaha atra zay iaran'izany avokoa na tanin'ny fiangonana na tanin'ny fikambanana hatramin'ny tanin'olotsotra nolovaina tamin'ireo ray aman-dreny. Ohatra amin'izany na ny fikambanana kristianina ho an'ny zatovovavy eto Madagasikara eny Ambatomaro sy ny tanin'olotsotra etsy Iseroa. Fotoana tokoa izao satria nareo efa mijoro anafoana ny kolokolo sy ny osika de eto zay zany tena mijoro hoe fotoana tena anafoanana zany fa mijaly tompoko ny malagasy manana tany titre borné ao amin'ny fitsarana ao amin'ny domaine ao amin'ny topo ao zany de tena réseau anankiray mihitsy mampiasa kolikoly sy osika. Efa niala ny fitondranam-panao jadona sy mpibodo tany raha ny fanazavana ka antenaina fa isy fijerena manokana ny malagasy isitraka ny taniny araka ny voalazan'ny ministra tompon'andraikitra. Angatana ihany koa ny amongorana ireo tambazotra mpangalatra tany eo amin'ny fitsarana
eny amin'ny topo sy ny domaine. Matoko zany zay fa hoarahana fanapahan-kevitra sy hoarahana asa tokoa izay resak'izay ka manomboka izao tsy hisy malagasy tsony ho voailika amin'ny tany raha tsy nono any tombontsoa ampirenena ihany satria voalaza ao amin'ny lalam-panorenantsika izay ny amin'ny artikla 34 tsy tokony hisy olona ho voailika amin'ny tany raha tsy nono filana ho any tombontsoa am-bahoaka ihany. Dia matoko zany zay sady malantso avo ny andriamatoa minisitra aoka ambany malagasy no isitraka tany tsy tokony hisy tsony malagasy ho voailika amin'ny tany. Amin'ny ankapobeny tsy ampy ny famakafakana lalina sy eny fotony mikasika ny olana fananantany eto Madagasikara ka antony nametrahana ilay jeritany hoy ny ao anivon'ny SIF. Ny jeritany izay rafitra natao anaramaso ikirakirany antotam-baovao sy ireo antotan-kevitra mikasika ny fananantany ahafana manome vahaolana amin'ny vaingana sy arotsam-pahitanana ary azo ampiarina ka mamaly ny etaetan'ny-ponina. Manambahiny indray ny sampana fampalalam-bavao amin'ity ality dia tsy iza fa zareo avy eo anivon'ny Vatel Madagasikara Stefania Lechia miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity manomana ny fidirana amin'ny volana May ho avy izao ianareo mialoha ny idirantsika lalindalina kokoa mikasika an'izay manahoana marina ny mikasika an'izay Vatel Madagasikara zay sy ny diplôma omeny ho an'ireo mpianatra tonga mandrato fianarana ao aminy. Falmirabany Ivan dia falmirabantsika rehetra ny tokantrano. Vatel Madagasikara dia business school international misehatra amin'ny resaka fizahan-tany sy fandraisam-bahiny iraisam-pirenena na hôtellerie et tourisme international. Firenena 13 misy anay dia sekoly Vatel miisa 7 no misy maneran-tany amin'izao fotoana izao. Diplôme MBA sy bachelor no omeny Vatel izay manan-keriny aiza na aiza firenena ale. Manahoana mahakasika an'izay fomba fidirana eo anivon'ny Vatel zay? Isa-taona dia misy anankiroa ny fidirana amin'ny Vatel, vague mois de novembre sy mois de mai. Ny amin'ity taona 2025 ity dia efa feno tanteraka ny toerana amin'ny vague mois de novembre fa efa misokatra kosa ny fisiratananarana amin'ny vague mois de mai. Mila manana bac mazava ho azy tsy mifidy série, tsy mifidy taona, misy ny atao hoe test de sélection na test individuel izy io sur rendez-vous, misy ny taranja français, anglais, test de personnalité, test de comportement, test psychotechnique, resaka logique et test entretien oral zany. Raha ho andreo manam-paniriana raha nomboka hoe hianatra eo anivon'ny Vatel Madagasikara manomboka amin'ny volana May ho avy izao manahoana ny mahakasika an'izay fisoratananarana amin'io resaka test io? Ny zavatra atao voalohany indrindra dia maka date de test zany, afaka manatona any Vatel etsy Mamorivato no misy anay, afaka ihany koa manoratra ao amin'ny pejy. Misokatra foana ny birao ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 sasany maraina hatramin'ny 4 hariva. Fanentanana farany Stefania. Ho anareo izay maniry te hahalala sy handalina an'izany resaka fizahan-tany sy fandraisam-bahiny iraisam-pirenena izany dia manasa anareo hiditra eo amin'ny business school Vatel Madagasikara fa vonina indray anareo izahay. Aza tara misoratra anarana ho an'ny rentrée mois de mai fa efa manomboka misimisy ny soratra anaranao. Ankasitrahany Stefania Lechia avy eo anivon'ny Vatel Madagasikara tao anatin'izay fampafantarana mikasika ny fomba ahafahana miditra eo anivon'ny Vatel Madagasikara izay. Fa mila verina amin'loany ny ason'ny rovany manjaka miadana izay lasa rova Madagasikara amin'ny matoerana masina sy vakazo ireo mpandala ny fomban-drazana. Antony isiany hetsika famerena kasina ny rova Madagasikara raha mpitso izay antsoiny ireo mpandala ny fomban-drazana mpitondra fanjakana ny taranak'andriana sy ny olom-pirenena tsy ankanavaka efa nometanana ao anatin'izay. Tsy nipetraka araka ny tokony ho izy indrindra hatramin'ny namay azy ny asin'ny rovan'ny Manjakamiadana izay lasa rovan'i Madagasikara ankehitriny ka tokony averina amin'ny laony noho ireo mpandala ny fomban-drazana. Velatra amin'ny lafiny zavatra maro izay resaka fiasinana izay satria ny asina no atao hoe hery anankiray ahafahan'ny rehetra mijoro ka raha ohatra ka famerenan-kasina ny rova Manjakamiadana no resana dia azo lazaina fa ahafanina joroana indray ny asin'ny Madagasikara iray manontolo satria dia izy no marika alalan'ny rehetrarehetra hatrany ivelany an'izany Madagasikara zany ka raha ohatra ka mipetraka araka ny tokony ho izy
ny hasany zany rova manjaka miadana zany dia tokony afahatsika rehetrarehetra tsika malagasy tsy vaky volo manomboka aty amin'ny valala tsy mandady arina ka hatrany mpitondra fanjakana mba hananatsika ambopo sy hananatsika hery anankiray hoentina manandratra ny firenena hoentina mampivoatra ny firenena. Antony sy ny atsika famerinan-kasina ny rovan'i Madagasikara ho an'ny rampitso hitadiavantsika ny fahafenona sy ny tonga lafatra avy amin'ilay pahatra ny fanazavana trany. Raha ara-panandrona malagasy dia ajozona lakarabo ajozy izy ho an'ny taranaka ary ny alakarabo izy mavokatra izany hoe mandray roa ny hetsika amin'ny fotoana io fanakatonana ny fery nentin'ny faravan'ny rova manjaka miadana tamin'izany fotoana zany fa kosa famohana varavarana an'ilay tanjaka sy hery ho an'ny taranaka rehetrarehetra eto Madagasikara satria isika rehetra dia samy taranaka malagasy. Araka ny fanisan'andro Grégorianina, mitsingerina rapitso 9 Novambra ny 17 taona namay ny rovan'i Manjakamiadana, izay lasa rovan'i Madagasikara ankehitriny. Mila fanasitranana ny lolony sy ny ratra napetraka ny tantara eo amin'ny vahoaka malagasy. Ho ny firaisamonim-pirenena mijoro mandroso azontsika ataony amin'ray fo hialana amin'izay onde négatif misakana ny fampandrosoana izay. Ho ny teo anivony fikambanana mamerikasina tamin'ity andro anty ka atao andriatsilava. Tsy miady ny malagasy amin'izao fotoana na eo aza ireo lonilony sy ratra napetraky ny tantara izay amafisy ny adiseza politika. Na tsy miady tahaka ny guerre civile aza ny vahoaka malagasy, misy hatrany ny onde négative misakana ny fampandrosoana ao anatin'ny firaisampo avy amin'ny malagasy tsirairay avy isaky ny faritra foko sy ny faritra fiaviana tokony verina amin'ny fototra maha malagasy ny malagasy isika hoy ny anivon'ny fikambanana mamerikasina. Zany hoe misy fototra teo anatin'ny cosmogonie zay tsy atsika olombelona aloha nametraka ny hoe Madagasikara ho tany masina zany. Tsy atsika nametraka hoe ary misy toerana masina fangatana sy ny fijoroana fa zavatra efa ara-voajanahary io ary naran'ireo razantsika reo tamin'ny fo madio saina ary fanahy madio dia izay no natonga azy manankasy olona nay nametraka ny rariny ny marina ny hitsiny ho lalàna tsy voasoratra nefa nafehy firenena ka izay fototra zay no tokony jerena amin'izao vaninandro zao so de mba tsy mifanajana ny marina ny rariny ny hitsiny no mahatonga koa an'ireo mpitondra ireo manao tao fatany. Tokony esorina ihany koa ny lonilony sy ny ratra mampisarabasana ny malagasy hoy ny firaisamonim-pirenena mijoro mandroso. Miainga amin'ny tantara nisy teto Madagasikara zany hatramin'izao vaninandro iainantsika izao. Dia anisan'izany ny radama premier nanao conquête guerrière ary nametraka lonilony sy ny ratra ka mangataka fifonana amin'ny mpanjaka isam-paritra ratsy laza ohatra fotsiny amin'ny tsy miady premier. Vita zay eran'ny faritra eran'ny fitondram-panjaka misy ny taranany dia miroso amin'ny hoe zay olombelona vela amin'izao fanaiky fampitsitsika hoe charte de l'unité malagasy. Charte de l'unité malagasy. Io charte io avaty lalàna dia mamey amindray ny tsy fiaparapefitsony isin'le hoe lonilony satria vitatreo ny lonilony vitatreo ny fady vitatreo ny hosona vitatreo malédiction. Zava-dehibe ny fampihavanana ara-tantara, ara-panabeazana, ara-pahasalamana, ara-tsosialy, ara-kolotsaina, ara-toekarena, ara-tany, ara-politika sy ny sisa. Miankina amin'ny finiavana sy ny fahavonona nisam-batan'olona iroso amin'ny fanovana no ahafahana manatanteraka izany. Maresaka iraisam-pirenena vetivety misedra fahasahiranana amin'izao fotoana ny ankamaroan'ireo mpiasa vahiny ao la Frantsa noho ny fahatarany prefektora manodina ara-potoana ny antota taratasy ilaina amin'ny fanavaozana ny karatra fahazahoan-dalana hipetraka any an-toerana. Ny ankamaroan'ireo mpampiasa manoloana io zay zary manararoatra mandika lalàna. Misy ireo tsy mandonika raha man'ireo mpiasa, ao ireo manao herisetra manavakavaka sy ny maro hafa raha ny tatitry ny Amnesty International. Ity faran'izay nandrososo-kevitra ny tokony anamorana ny dingana ara-panjakana ilaina ao anatin'izay. Dia zay ihany koa no entina manakatona ny fiarahantsika amin'ity alina ity. Naiza misy anao ankasitrahako ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ao amin'ny rapitso indray ary tombo kilasy tombo vavy veloma tompoko.
UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. C'est doux lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny $700. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.